ny fidiranao amin'i jesosy kristy ny maha-kristianina fa tsy ny atoko-pivavahana. Mahagaga antsika milaza ho kristianina ve ny fahitana olona maro tsy rototra amin'ny fivavahana? Tsy tokony. Ny antony ve? Satria betsaka loatra ireo kristianina saritsariny ary iaraha-mahita ny fiainany, any ka tsy maharototra velively ny jentilisa ny hamantatra an'izany hoe kristianina marina. Ianona ho ny mpitandrina nefa tratra ny jangajanga, iranona koa tao dekona nefa tao nanodikodom-bola mpiangonana, ianona indray masera nefa tao fatra-piavonavona sy ireo toetra maro mahonena nefa dia ny anaran'ny Kristy no entina. Hany ka tsy teherika ny jentilisa, raha toy izany ho ihany izy ireo dia aleo ny fiainanay ka. Inona moa ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fivavahana kristianina ankehitriny? Maniry toy ny ahitra ny atoko-pivavahana, saika mijoro etsy sy eroa ireo karazam-piangonana samihafa, dia ao tokoa ireo mahazolona, tsy iza fa ireo olona mangetaeta vahaolana, mangetaeta fiovam-piainana ka dia manandrana ary miditra amin'ireo karazana atoko-pivavahana isan-karazany. Dia inona nefa ny zava-mitranga aveo? Tsy afa-po, mbola ny teo ihany ny teo. Betsaka ihany ny adidy atao, ny rakitra tolotra, misy milaza hoe manao sorona rono, sorona izay tsy misy intsony ankehitriny satria efa nivitain'i Jesosy Kristy tamin'ny sorona faratapony teo amin'ny hazo fijaliana. Ka sorona inona indray rery kristiana no mbola ho takiana aminao, fa mba dinio ny soratra masina dia tsy ho voafitaka ianao. Ny famonjena ry havana malala dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Diso haintsika loatra ny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Mazava ange ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe atoko-pivavahana zatsy na zaroa na ny fidirana am-piangonana tsy tapaka no akanesana any amin'ny ray, fa ao amin'i Jesosy Kristy tokana ihany. Dia ahoana nefa hoy ianao ny ahitana ilay lalana raha tsy any am-piangonana, dia fiangonana aiza koa nefa? Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika na hikaroka na aiza dia ahita fa tsy nanangana antoko-pinoany Jesosy Kristy ary tsy nanafatra na izy na ny mpianany hidirana anaty antoko-pivavahana, fa ny nanafarany dia ny anaovana mpianatra ny firenena rehetra. Mazava ihany koa ny tenin'i Jesosy hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny ny mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy ny fahamarinana, fa ny ray mitady ny mpivavaka koa dia mitady mivavaka aminy ho tahaka izany. Ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika dia ny fanolorantsika ny tena madio sy masina tsy ao anatin'ny fahotana, ary izay ny fanompom-panahy, izany hoe azo adika ho fotoam-pivavahana atolotritsika azy, ary tsy misy toerana voafaritra io na antoko-pivavahana manokana, fa na aiza iantsona ny anarany araka ny voasoratra hoe izay miantso azy aoka hiala amin'ny ratsy dia hamaly izy. Koa amin'izany mangataka aminareo ao rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotra ireo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ry kristianina, aoka tsy ho voafitaka isika, fa ny fidirana atoko-pivavahana na ny famonjena fotoana na ny fidirana karazan-tsampana eo anivon'ny fiangonana sy ny fanaovana asa sy adidy dia tsy ahavoavonjy ny fanahintsika, fa ny fanoloran-tena marina ihany. Ankehitriny mantsy dia efa maro loatra ny fampirisian'olona hamonjy fiangonana ka mampilamin-tsaina azy ireo ny manao izany na dia ao anatin'ny fahotana azy izy. Betsaka mihevitra fa rehefa miditra dekona na mpiandry na masera sy ireo maro tsy voatanisa dia azo antoka ny famonjena. Mampatahotra ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo hoe tsy izay manao amiko tompoko niditra ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Tsy mampametra-panontaniana antsika very kristianina hoe nahoana moa no arakaraky ny habetsahandro atoko-pivavahana sy ny famonjen'olona azy ireny no vao maika mampahantra azy ara-nofo sy ara-panahy? Satria fitaka ny betsaka anaran'olona na anaram-piangonana na anarana fikambanana no ankalazaina sy topoina, fa tsy ny anaran'ilay mitondra famonjena sy anarana tokana azona famonjena ety ambany masoandro sy any an-danitra dia Jesosy Kristy. Raha olona na asa na fikambanana no toriana aminao anatina atoko-pivavahana dia ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no miteny aminao mba hitsoahanao, andosiranao izany fa fitaka izany. Fiangonana marina dia ny fikambanan'ny olo-masina, izany hoe ireo olona nanolo-tena ho an'i Jesosy, nandalo fibebahana, niova fo, koa aza sodoka ny famonjena fotoam-bavaka sy fidirana atoko-pivavahana, fa marino hoe ao anatin'ny bokin'ny fiainana sa tsy ny anaranao. Fantaro fa anarana tokana ihany no azona famonjena dia ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny voalaza hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena.